Apalaelo neni sambate amti tonti. Apalaelo neni sambate amti tonti. 2011 efa nisy liste groupe des électeurs milaza fa misy hoe 8 millions d'électeurs eto Madagasikara. Tsy mbola hoe tena azo hoe tena final io fa miainga amin'io dia atsaraina. Dia arak'izay dia mety misy liste électorale azo antoka. Hitanareo mba hoe ary reo olona reo dia afaka milaza ny safidy. Zay zany. Novembre zay tena hoe novembre vita io ary tena efa nanao tableau mihitsy zay a fa dia vita novembre ny solombavambahoaka dia ny février zany a rehefa voafidy ny solombavambahoaka ary ny liste ary ny circonscription électorale zany dia le circonscription tamin'ny fifidianana farany dia ireo solombavambahoaka ireo indray a no hoe mifidy azy eo premier ministre. Anareo dia amin'izay a dia raha ireo no hoe atao ny fanomanana ny présidentielle amin'izay. Namoaka nefa ny senita hoe amin'ny herintaona inona zany natao? Izay hoa tsy mitovy hevitra mialatsiny fa dia ohatrany hoe marina fana fa dia ny hevitray a ary nambaranay taloha nefa tsy hainio ny senita zay dia mbola avery fa dia zany a no heverinay a fa mety ahasoa ny firenena amin'ny maha experts nationaux anay. Apalaelo neni sambate amti tonti. Apalaelo neni sambate